Vatsim-pana entin'i Pasteure RATIANARIVO Léa. Ary iraiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy, amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Amen. Ivavaka isika. Ry rain'ny famonjena dia ilay Andriamanitra adraidraika ho mandrakizay. Nanome an'i Jesosy Kristy Tompo zanakao ho mpamonjy sy mpanavitra, ary tsy namela ny mpanaradianao irery fa mbola nampidina ny fanainao masina ho aminay tsiraray avy. Mideranao mankalazanao manome voninahitra ny anaranao zahay, mitsoka anao noho ny famindraponao ka nahatratraranay ty maraim-baovao ity. Misaotra indrindra satria lehibe ny fitiavanao sy ny famindraponao. Ary voaniratra masonay dia mbola tsy nainao mandrakarivo izay ny teny masinao amin'ny alalan'ny vatsy sy panahy izay hoentiny mpanomponao. Fanainao masina ne Jesosy hiasa mahery ho anay tsiraray avy. Ahaizanay Jesosy mandray ny teninao sy ny hafatrao, ahafahanay miatrika sy mamakivaky izao tontolo izao eo ambany fitarian'ny fanainao masina. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no angatany isanaovanay izany vavaka izany. Aleluia. Amen. Ampitomboina ao amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika tratry ity maraina ity, ary dia tonga mamangy ny tokantranontsika tsiraray avy, ny sambatan'olona, ny vatsy-panahy izay manambara sy mametraka ny fanontaniana amintsika hoe inona no fiadiana ho entinao miady. Inona no fiadiana ho entinao miady. Ho vakintsika ny bokin'ny Tesalonianina voalohany toko 5, andininy 9. Tesalonianina voalohany toko 5, andininy 9. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa satria an'ny andro isika dia aoka ahony tena ka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovatratra, ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. Toizantsika izany eo amin'ny bokin'ny Efesianina toko 9, andininy 17 sy ny 18. Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Amen. Inona ny fiadiana hoentinao miady? Miara-mahita ary miara-mahare, miara-mahafantatra ny olona eto amin'izao tontolo izao, amin'ity arety mandoza izay ilazaina fa misy eran-tany. Mitarika fahafatesana olona marobe izany, tsy mifidy na ny kely, na ny tanora, na ny lehibe, na ny antitra. Manao fikarohana ny manam-piaizana samihafa. Ireo mpitondra firenena matanjaka indrindra mampiasa ireo fanafody, vaksiny isan-karazany, fitaovana samihafa mba hamonjena ireo olona marary izany, ary koa mba tsy paritahan'ny ny valanaretina. Terena kolaka ny tsiraray avy mba hatao vaksiny ary rahonana mivantana izay tsy manaiky. Izany zavatra rehetra mitranga izany dia efa nambara fa akaiky ny farany ny fiaviany Jesosy Kristy Tompo. Moa tsy mampatsiany zava-manjo ireto vahoaka Israelita fahizay, araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Samuela voalohany toko 17, izany zavatra mitranga izany, izay vahoaka andeha hiatrika ady izy ireo, nefa tsy nanana fitaovam-piadiana, tsy nanana mpanefy akory izany fiadiana hoentina miatrika izany ady izany, fa ny firenena teo akaikiny izay antsoina hoe fahavalony no voatery nanefy sy ny anterany
andranitra ny fitaovam-piadiana izy ireo, hoentiny hiatrika ny fahavalo mba tsy hangalatra ireo vokany na ireo fananany reto vahoaka Israelita tamin'ny andro fahizay. Izao andro na vanim-potoana iainantsika izao tokoa ry havana no antsoina hoe vanim-potoana hiatrehantsika sy handehanantsika hiatrika ny ady amin'ny lafiny rehetra eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ka tsy mahazo miravoravo tanana isika na andeha hitsaoka tsy hiatrika izany ady izany. Inona ary ny fiadiana hoentinao miady hiatrika izany zava-miseho sy mitranga izany? Mila mahafantatra ny tsirairay avy aloha fa ny ady izay hatrehantsika tsy ady ara-materialy miaraka amin'ny fitaovam-piadiana hita maso, fa ady ara-panahy sy ara-moraly na ara-tsaina izany, mifandray amin'ny saintsika sy ny fanahintsika. Koa ny sakafo ny fanahy sy ny safidy hoentina miatrika izany dia ny tsirairay avy no misafidy izay toerana hisy azy, tahaka ny fiainantsika na ny fomba fiainantsika manoloana sy eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ny bokin'ny Filipianina toko 4:5-10 dia manamafy sy mampatsiahy ho an'ireo mpino kristianina fa mba ho tsy manan-tsiny sady tsy misy fitaka ianareo dia zanak'Andriamanitra tsy manana adidy eo amin'ny firenena meloka sy maditra izay isehonareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao. Ny tenin'Andriamanitra anankiroa izay novonaky teny am-piandohana dia misy fitaovam-piadiana roa lehibe farafahakeliny atolotry Jesosy Kristy ho an'ny mpino mba hahafahantsika miatrika ny ady. Ny voalohany dia ny tenin'Andriamanitra, ny faharoa faharetana amin'ny vavaka. Rehefa tanterakitsika ireo dia mandray ny famonjena isika ho fiarovan-doha. Ny ataky ataon'ilay devoly sy ny fahavalo mantsy dia ny anapotika ny lohantsika, ny anapotika ny saintsika, ny anapotika ny servoantsika tsirairay avy. Ka raha tsy misy ny tenin'Andriamanitra sy faharetantsika amin'ny vavaka dia tsy voaraintsika ny famonjena avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Ireo ny fitaovana tsy maintsy raisintsika sy tokony ho ampiasaintsika isan'andro raha te handresy isika. Fa maninona ary indraindray no resy isika na misy ny fahareseny? Satria ireo fitaovam-piadiana izay omeny Jesosy Kristy ireo dia tsy raisintsika, tsy ampiasaintsika ary tsy enam-pelatanantsika akory. Any ka resintsika. Jereo ary, dinio, eritrereto lalina tsara indrindra fa ny fotoana eo am-pelatanantsika izay milaza fa mino, milaza fa kristianina. Ny fotoanantsika ve lanitsika amin'inona? Lanitsika amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka? Mandaingitsika raha natanteraka izany. Fa ny fotoana eo am-pelatanantsika dia lanitsika amin'ny asa fitediavana. Lanitsika fitediavana ny vola aman-karena, ny fahafinaretan'ity nofo ity. Lanitsika ny fialamboly maro samihafa. Lanitsika manoloana ny écran, ny télé, ny réseaux sociaux samihafa. Ary dia mandany ora maro tsika ao anatin'izany. Ary mazava ho azy fa lany vokatra izany koa ny herintsika rehetra, ny fananantsika rehetra. Anio ry hava-malala rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy, andeha ho ampiaritsika, iainantsika ireo fitaovam-piadiana nomeny Tompo antsika ireo. Hikatsaka sy hitady marina ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fiankohofana
sy fitalahoana ialohavan'ny fibebahana tanteraka satria ireo ny fanalahidy ny fahatanjahana ara-panahy. Mba ahatonga antsika manoatra noho ny mpandresy amin'ny alalan'ilay tiantsika. Hoy ny voasoratra ao amin'ny Romanina 5:7-30. Aza miteny tsony ara hoe inona na tsy ananako ny fiadiana hoentiko miady, fa raiso ny tenin'Andriamanitra mareta amin'ny vavaka ahatonga ny fiarovan-doha dia ny famonjena ho an'ny fanahintsika sy ny saintsika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, isika kosa indray ny fiadiana izay atolony antsika. Vavaka isika. Misaotra indrindra Jesosy io. Nanomezanao anay, nampatsivanao anay ny fiadiana izay ahafahanay hoentina miady eto amin'ity zao tontolo izao ity. Sarobidy loatra izany, tsy voavidy vola aman-karena kanefa atolotra ao maimaim-poana. Mifona, mibebaka, madadilady, mivaly eo anatrehanao izay Jesosy. Ny fandaninay ny fotoananay amin'ny rehaka sy ny fahafinaretan'izao tontolo izao. Fandaninay ny fotoananay amin'ny zava-poana ny fijerevana, ny réseaux sociaux izay tsy mampandroso ny fanahinay. Ny fonanay sy bebahanay eo anatrehanao. Ny fandaninay ny fotoananay tsy mampandroso ny fanahinay ary tsy fametrahanay anao loha laharana eo amin'ny fiainanay. Rehetra izay Jesosy io, mandadilady eo anatrehanao, amin-drao fo ka mialao eloka. Mba olom-baovao indray ka ho départ zéro izay Jesosy eo amin'ny fiainanay. Andray ny fiadiana avy aminao, ahafahanay Jesosy manohatra ny zana-tsipika alefa ilay ratsy. Andraisanay ny famonjena avy aminao, ho fiarovan-doha anay tsiraray avy, mba tsy ho tratran'ny ataky ny fahavalo ny fanahinay, ny sainay, ny servoanay, ny ao anatin'ny lohanay tsiraray avy. Ary dia ny teninao ane sy ny faharetanay amin'ny vavaka no azahoanay mandray izany famonjena izany. Jesosy malalo, aoka izany teninao izany ary, ampatsiahivo ny fananao masina mandrakariva aminay tsiraray avy, ahafahanay Jesosy mandray ny fampanantenana sy ahafahan'ny teninao hiasa eo amin'ny fiainanay, dia anoatra noho ny mpandresy tokoa izahay amin'ny alalanao, Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Raiso ny tsodrano avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Mandehana ho Jesosy Kristy Tompo. Tafio avokoa ny fiadiana rehetra, ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha. Ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka hoentintsika mandresy izao tontolo izao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho antsika kosa ny fandresena. Aleluia. Amen.